taorinan'ny fanompom-pivavahana izay nitanterahany ireo mpino silamo tetsy Mahamasina moa tao anatin'ny famaranana ny hidy dia nisy ny lanonam-be fiaraha-misakafo no nivohitra tao anatin'izay lanonam-be izay nentin'izy ireo nizara afaliana. Mbola ravaka Andrea Manala Stefana Razafy manimby hatrany mitondra izay fanampanazavana izay. Sakafo an'Pitoloha no ifampizaran'ireo mpino silamo amin'ireo mpino silamo Dagasy sy ny fiarahamonina amin'ny vanim-potoanan'ny Idy, ilay andro manamarika ny fiafarana ny fivadiakanina. Ho an'ny zanaka avaratra dia teto 67 hektara no niarahan'izy ireo nizara afaliana noho ny fahavitany ny volan'ny Ramadany izay nandalovana fitsapana lehibe nefa ihany koa nahazoana fahasoavana sy famelan-keloka avy amin'Andriamanitra. Misy faran'Andriamanitra izay nahafahanay nahafatsika jiaby navita nanatanteraka iny fehivava tanaty 30 andro izay. Fehivava izay natao mba fatahorana an'Andriamanitra. Ka niany no hamahatsika zany fehivava zany ka ny silamo rehetra manerana izao tontolo izao no mankalaza izany fehivava zany. Isan'ny kolotsaina itaizanan'ny mpino silamo moa ny fanaovana asa fanasoavana ho an'ny fiarahamonina izay iainana andavanandro fa tsy mijanona fotsiny ihany mandritra ny iray volan'ny Ramadany. Atsireo mpino silamo ihany koa no niara-nizara faliana tamin'ny zanaka avaratra teto fa tonga nanotrona azy ireo androany ihany koa ireo solotena mpanjakana toy ny minisitra fizahantany, ny filoha lefitra ny kongresy ny tetezamita avy amin'ny faritra Sava ary ny minisitra ny serasera. Sy barabatsika rehetra tatan'izao farany Ramadany zao ary miraso ho atsika rehetra ihany koa amin'ny fiainana izay eritreretintsika sy tantarintsika amin'ny tsirairay avy. Tsy tranga tokana moa ity hita teto amin'ny fikambanana zanaka avaratra ity satria dia saika manamarika ny Idy amin'ny alalan'ny fiaraha-misakafo lehibe tahaka izao ireo tokantrano maro ahitana mpino silamo manerana nosy ny alakamisy teo. Faranantsika amin'ny fanadidiny ny tompo lasy toboko vavy ny fampalalamba tamin'ity takariva ity saorana trany ianao tsasaraka tamin'ny fahitalavitra ma TV ary mbola mitoetrany kosa ny fandaharana parain'ny andro mametraka ny veloma mandrapitafa ho manaraka indray veloma to.